tsy mety sasatra sika tily asa fatratra. Aoka ivavaka isika rehetra, donga amin'ity fotoana malalana ity indray zay ry tompo Andriamanitra io ka de misaotra anao amin'izany. Mamindrafo aminay mandrakariva ry tompo ny fahotana zay ataonay, ary atao mahatsiaro fa sambatra izahay manana anao na de eo aza ny farahiritsina rehetra eto amin'ity tany ity. Amin'ny anaranao mavonjy no anaovana sanirina rakatana zavavaka izany. Amen. Ry sekolady malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rantsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny soratra masina voalahatra hotoriana amin'izao alahady fahatsiarovana ny olo-masina izao de araka izay voasoratra amin'ny filazantsara ny Matio. Matio 5:1 hatramin'ny 5:2. Matio 5:1 ka hatramin'ny 2:10. So zao no fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy no nahitana vahoaka de niakatra teo an-tendrombohitra, ary rehefa tafapetraka izy de nanantona azy ny mpianana. De lobava izy ka nampianatra azy hoe: sambatra ny malahelo am-panahy fa azo ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra ny ory fa izy no ampifaliana. Sambatra malemy fanahy fa izy no andovan'ny tany. Sambatra ny nona sy mangety famarinana fa izy no hovokisana. Sambatra ny miantra fa izy no hiantrana. Sambatra madio am-po fa izy no ahita an'Andriamanitra. Sambatra mpampiavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Sambatra zay enjehana noho ny fahamarinana fa aza ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra ianareo raha tsy ny olona sy enjehana arasiny izay teny ratsy rehetra hitenena lainga ianareo no ny amiko. Mifalisy miravoravo ianareo fa lehibe ny valim-pitinareo any an-danitra fa toy izany ihany no nanenjehany ny mpaminany izay talohanareo. Amen. Alahady fahatsiarovana ny olo-masina. Mety ho gaga angamba isika hoe fangamo isika loteranina manaiky an'izany olo-masina izany. Eny toka, tena manaiky ny fisian'ny olo-masina isika, fa ny tsy eketsika de ny fivavahana amin'ny olo-masina. De mety hiteny isika hoe fangamo misy mivavaka amin'ny olo-masina, de mety hitentsika hoe le katolika fangareny tsy mivavaka amin'ny olo-masina, hoe reny tsy mivavaka amin'ny olo-masina satria mety manana namana katolika isika ary mety mianatra any amin'ny sekoly katolika isika, de mitena zareo hoe zahay tsy mivavaka amin'ny masina marina masina izao fa mangataka amin'izy ireo hoe mivavaha ho anay. Mitandrema ny firesahana amin'ny maty de fa naman'ny fivavahana aminy ary efa fahotana izany. Tsy zao no milaza izany fa ny soratra masina, ary zany indrindra ny anisany ny adin'ny Lotera tamin'ny andron'ny reformasiona vao nankalazatsika farany teo. Jesosy rery ihany no mpanelanelana makany amin'ny ray. Tsy mila ny karazana masina, tsy mila isika mangataka hoe mivavaha ho anay. Rehefa miresaka amin'ny maty de fa fahotana izany. Na le olona lazaina fa olo-masina na ny ray aman-drentsika tany aloha-tany. Zay mahatonga Loterana koa tsy manaiky ny famadihana. Fa inona ary ny ataontsika amin'izao alahady fahatsiarovana ny olo-masina izao? De zao, misy tantaran'ireny olo-masina ireny. Ireny tantaran'ireny tsy diso fa izao misy zavatra tsara jerena ao anatin'ireny. Raha tsy ilaza fotsiny hoe isika malagasy de manana martora maro. Raha salama zay no le foniny raha tsy nanaiky hiasa andro alahady.
ao koa ramanandalana sy mivadina zay nidorana velona tao afaravohatra. Misy maritory maro koa zay navarana tany am-pamarinana. Fa nahitany le bokyny dorana, le oronantsary bokyny dorana nefa tsy levina angamba ny maro amintsika. De atao anaty tsihy de afatory de antany eno mbola hanompo an'izao Jesosy zao sa tsy hanompo tsony. De raha vao miteny hoe mbola hanompo de tapahana de maty. De misy olona koa mitorana vato tao fiadanana. Reny rehetra ireny de olo-masina avokoa de tsara tafina satria nahoana nijoro hatramin'ny fahafatesana izy ireo ka tsy nanaiky ny vatika na de ny hofaty aza. Tandrifa izany indrindra ny perikopantsika androany. Inona ny teny verimberina iantsika teo? Atao mafitsara hoe sambatra. Fitenitsika matetika izy io rehefa misy olona hitatsika hoe manana zavatra tao tsara. Petraka tsara hoe tao tsara. Ohatra hoe misy namatsika mandeha manao vakansa any ivelany, fialan-tsasatra any ivelany. De ahoana izy tsika? Sambatra. Rehefa mba andro fety de tsika ao an-trano loka tsotsotra, fa ny sasany mamono vorotsiloza na mandeha restaurant be. De ahoana tsika? Sambatra. De zao resaka olona ady malala, ny sambatra de tsy voatery atleretretsika hoe mahazo zavatsoa eto amin'ity tany ity. Fa na de tsy mahazo an'ny zavatsoa eto tany ity kanefa manana n'Andriamanitra, zany ny tena fahasambarana. De ireo ny tany saina ireo. Hitantsika tsara fa tsy ny teny mihitsy hoe sambatra zay mandeha restaurant na hoe sambatra zay manambola be. Fa hitantsika hoe zavatra mampiseho hoe manana anjara tsara amin'Andriamanitra daholo no tazana eto. Noho izany aza kivy raha ohatra ka hoe to zavatra mikororotana no indianantsika eto amin'ity tany ity, fa mifalia fa izao manana an'Andriamanitra. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo mba fitiavan'Andriamanitra rary ny firaisana sy ny fiambonana amin'ny fanahy masina ho amintsika rehetra ny hatramin'izao mandrak izay. Amen. Nivavaka isika. Voengeliny eto amin'izao tontolo izao tokoa izay ry Tompo matetika ka variana amin'izany. Ataovy matsiaro sambatra izay fa manana anao na de ao anatin'izany fahoriana izany. Amin'ny anaranao Jesosy no nanaovana zavavaka izany. Amen.
aby lay mpamontsika isara velona sy ny maty ka mibebala teo rô nao mba sy ho tavela eka rô maila da hibebaky datoa rô iay mpampianatra amin'ny sekoly manokana ho an'ny marenina ny asako aty amin'ny sekoly manokana dia vitsy ny ankizy 10 na 12 eo raha ampitahana amin'ny sekoliny rehetra izay miisa 70 na 80 eo noho izany dia voajery tsirairay ny ankizy aty amin'ny sekoly manokana ary koa misy ny taranja manokana anisan'izany ny fampitenenana izay tsy hita ary tsy ho vita raha tsy aty amin'ny sekoly manokana ho an'ny marenina ihany tena tsara ary ilaina ny sekoly manokana ho an'ny marenina mbola kely dia efa nianatra teto amin'ny akama izay ankizy mahay teny tanana ary mpampianatra koa mahay teny tanana ka mora azoko ny zavatra ampianarina ary mora ihany koa ny fifandraisana izao tamin'ny mbola kely afaka CPE ary afaka BEPC ihany koa izao za classe de seconde ary hanomana baka koa atsoatsy hitako fa tsara sady ilaina ny sekoly voatokana ho an'ny marenina eny tena tsara tokoa indrindra amin'ny lafin'ny kalitao saingy misy fetrany ihany voalohany lafo kokoa ny saran'ny fampianarana faharoa mety ho sahiranyireo ankizy ireo amin'ny fiainam-piarahamonina raha zatra loatra mitokana fa azo vahana nefa izany olana izany ho anay eto dia ny ankizy tsy manana fahasembanana indray no asaina miara-mianatra amin'izy ireo eto amin'izay dia sady lasa manana andraikitra ho modely ho an'ny fanabeazana mampiatindray ny sekoly manokana toy itony Favakintsika tompoko. Ry rainay tsara indrindra misaotranao izay no izao fotoana izay iaonanay eto amin'ity fiangonana ity izao dia misaotra satria ianao no mamahangy eto ankehitriny koa dia tao amin'ny anaranao izany famangina izany misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy amen. Falmerabantsika rehetra tompoko amin'ny anaran'i Jesosy tratra ity alahady ity izay natokany FLM Ambatovinaky ho andron'ny sembana
dia tsaro nefa ilay mambaty voninahiko manokana amin'izany ny akama misy zava-dehibe olazaina amintsika koa dia natokana ho amin'izany ny fandraisam-pitenenana eto 3 herinandro eo lasa izay dia nahazo taratasy amin'ny fomba ofisialy izahay tompon'andraikitra fa ny mpamatsy ny akama izay nahazatra nandritra ny 30 taona mahery izao nanao izany famatsiana izany foana noho ny toedrara maneran-tany noho ny rivotra mitsoka maneran-tany dia nilaza tamin'ny fomba ofisialy izy ireo fa ampitsahatra ny famatsiny ny sekolitsika any amin'ny akama io. Noho izany dia misedra fitsapana mamaivay isika fiangonana amin'ny alalan'ny akama manomboka ny taona 2024 io manomboka ny janoary. Lazaina amintsika fa misy banga 500 tapitrisa ariary isa-taona ny fampitsarana izany famatsim-bola izany. Ny mpianatra ny mpanabe rehetra dia ao anatin'ny tebiteby sy ny aya amin'izao fotoana izao mbola misy 3 volana lasaka eo mbola isin'ny famatsiana aloha mandrapatonga ny desambra tonga ny janoary 2 janoary 2024 ny olona rehetra mifaly tratry ny taona vaovao izahay mitebiteby iaina izany atao hoe tsy fisina izany. Eto dia manao antso avo zany izahay ho antsika fiangonana mety ho amin'ny alalan'izao fandraisam-pitenenana izao no misy olona misy ny tsirairay misy ny fiangonana kasihan' Jesosy mba anokatra lalana azahoana famatsiana vaovao indray azahoana manabe ireo mpianatra izay miisa 200 latsaka kely ao amin'io akany io koa dia manao antso avo tompoko ny amin'izany raha ianao ilay kasihan' Jesosy afahana manabe indray ireo ankizy ireo manomboka amin'ny 2 janoary taona 2024. Ny vaovao mahafaly dia izao manana an' Jesosy tsika azy ny asa dia inona fa tsy katona zany fanabeazana izany dia asehontsika sahady fa atsika io ary asehontsika amin'ny alalan'ny asa fa Jesosy no tena miasa ao anatintsika ho an'izany sekoly izany. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanamasina rery an'izao raha. Manahoana daholo rakizy hitanareo rakizy tsika dia tokony azoto mivavaka azoto mihaino toriteny ary indrindrandrindra manao hira fiderana mazoto
mivavaka mazoto ianao mivavaka mazoto mihira fiderana mazoto mihira fiderana fany tompona miaino anao mahina fany tompona miaino anao mahina tianareo ve jesosy rakizy tsara zany rakizy aleo ary tsika hiaraka ide raza mandrakarifa ankalaza ny anarany fa tsara io jesosy tsika io mazoto mamaky baiboly mazoto mamaky baiboly mazoto miaino toriteny mazoto miaino toriteny fany tompona mijery anao mahina fany tompona mijery anao mahina fany tompona miaino anao mahina fany tompona miaino anao mahina Radio Teny Fiainana FM 91.2. Famasina yana
rehetra dia ny fibebana no anytiny atao raha maneninay anao fa diso lalana zay manantonazy dia sy mba ho laviny zay no nahity ty ambany masoandro dia no ianao rineny lehibe-ry-posy ny tandro asasara nomeny omeny nanazatra amin'ny lalana tokony zorana ihany koa ny taiza sy ny kolokolo amin'izay maso sy manakavaliana zavatra tolotra fa mbola sasa ka dia iray ihany no ventesina io anao dia mirary sosy mivavaka trany io anao isahy enganeka ombanao ny tompo jesosy arana io ka tsy voasanda vola fa mety amamy ankafizo re ny ranay renenio ampoanao ny fahasoavan'ilay andriamanitraray fa tsy manakavaliana zavatra tolotra fa mbola zaza ka dia iray ihany no ventesina io anao dia mirary sosy mivavaka trano anao izahay enganeka ombanao ny tompo jesosy arana io ka tsy voasanda vola fa mety amamy ankafizo re ny ranay rinenio amboanao ny fahasoavan'ilay andriamanitraray Fekabeny VLM eto Antananarivo hanomana azy isika Isapana vokovoko manga luterana malagasy eto amin'ny sinotaparitany Antananarivo dia manolotra ho anao antsamanga mampiray isika lehibe voalohany fanomanana ny fandraisana ny Fekabeny vokovoko manga luterana malagasy eto amin'ny sinotaparitany Antananarivo izany dia ho tanterana ny alahady fahatelo ambin'ny folon'ny volana novambra ho avy izao manomboka amin'ny rora tolakandro ao amin'ny FLM Tanjombato Ararata valoko fandraisana anjara ariary azabonina ary amin'ny alahady fahatelo ambin'ny folon'ny volana novambra ho avy izao antsamanga mampiray ngaramaro
jiaby raha ny fiainako eto antany feny setositona maro olo tsy mazaka anjany fa misy ny fonenana iray any hoany efa nomany ny tompa na tsy mora ny eto antany ahoako ino azany raha fiainana mandalo ihany toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko 13 ny 9:40. Radio Teny Fiainana 91.2 MHz.
hitaianao anie Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Amen. Metry toko 9 andiny 4 hatramin'ny 9. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Amen. Number chapter 6, verse 24 to 26. Ankasitrahana hatrany ianao ny amin'ny fanaranao tsy tapaka ty onjam-peo mamintsika ity dia ny raika amin'ny 70 teboka 2 MHz izany.